misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alahady ity raha ny soa indrindra hatrany anao mba hitombo fitahiana sy hitombo fahalalana ao ampiandraisana sy ny mpanarahana ny tenin'Andriamanitra ny isika aloha anderantsika ny amin'ny lesona an'io dia vavaka isika ry tompan'Andriamanitra io misaotra anao izay fa menao an'izao fotoana manokana izao indray fa ny mandinika ny teninao dia aoka tsy ho fahazarana fotsiny an'izany fa aoka zavatra tena ilainay tokoa mba hahafahanay tsy ho very hevitra fa mba hafantaranay ny zava-marina mikasika anao aminaran'i Jesosy amena. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe SASAO AO FARIHY anankiray tamin'ireo fahagagana fatan-daza indrindra nataon'i Jesosy dia ilay nampahiratany jamba ao amin'ny testamenta taloha dia naneho fahefana anankiray izay an'Andriamanitra irery ny fampahiratana ny jamba zany ary nampifandraisina tamin'ny fanjakan'Andriamanitra izay ho avy zany. Fitantaran'i Jaona ny fanasitranana ilay lehilahy jamba dia arahina hevitra mahakasika an'izany fanasitranana izany sy ny lahateny izay fampianarana nataon'i Jesosy. Fanontaniana anankiray avy hatrany no manoloana antsika. Iza no tompon'andraikitra nahatonga n'ity lehilahy ty ho jamba? Nanjaka ny fiheverana manko fa ny fahadisoan'ireo ray aman-dreny no anton'izany saingy ny lavin'i Jesosy izany hevitra izany. Miaina eto amin'ny tontolo lavo isika ary matetika no miaro-pahoriana no ireo toe-javatra izay tsy voafehy antsika. Eto dia nanana tanjona manokana koa ny fahajamban'ity lehilahy ty dia ny aneho ny fahefan'Andriamanitra. Jesosy mihitsy no nanao dingana hanasitranana an'ity lehilahy ty, nanafangaro tany manga tamin'ny rory izy ary nosorany tamin'ny mason'ilay jamba zany. Miavaka tokoa zany fomba nanasitranan'i Jesosy zany na dia no heverina ho fitsaboana aza ny rora tamin'ny andro taloha, azo heverina fa nampitodika antsika tamin'ny tantaran'ny famoronana ny tany manga izay manasongadina ny fanasitranana ho asa famoronana. Na izany aza dia ambaran'i Jaona ny hoe Siloama dia midika hoe ny rahana ary mampatsiahy antsika zany fa ny rahan'indray Jesosy. Izay ny rahan'Andriamanitra ihany no afaka manaisotra ny fahajambana sy ny fahotana. Samy hafa ny valiny nasetrin'ny olona amin'io fanasitranan'io. Rehefa avy nametraka fanontaniana vitsivitsy isika dia mahita fa nitranga tamin'ny sabaty zany. Maneho io fahagagana io fa manao ny asan'Andriamanitra Jesosy, nefa ny olona sasany kosa ny hevitra fampanoty izy noho ny nanaovana izany tamin'ny sabata. Nampisaratsainan'ireo fariseo izany teboka izany ka nanontany ny hevitra ilay lehilahy jamba teo aloha teo izy ireo. Izao no navalindra lehilahy hoe mpaminany izy matsain'i Jesosy zany. Na dia nandre ny fijoroan'ilay lehilahy vavolombelona sy nahita ny fahagagana azy reto mpitarika reto dia nakipy ny masiny tsy ahitany fahamarinana. Naleo ny toetra tao anatin'ny fahajambany ihany, hitany ny fahagagana saingy tsy nentinenan'i Kristy izy ireo.
fampitandremana ho any izay rehetra manohitra ny faharesen-dahatsy ity tantara ity engany isika tsy mba ho anatiny izany karazan'olona zany, engany isika mba hianatra fa natao handeha amin'ny mazava isika fa tsy natao hibanjina n'izany fotsiny. Amen. Ry Tompoandriamanitra ireo ampianaro izay handeha amin'ny mazava, satria ianao fa nandray anay ho zanaky ny mazava, dia aoka izany fahazavanao izany Tompo hanala ny aizina rehetra misy ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.